mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Miarabantsika tsirairay avindray amin'ity fotoana manokana izay andraisantsika ny lesona ho an'ny lehibe ty amin'ity alarobia ity. Dia ampiandohana dia mirary ny soa anao hatrany izay manaraka izao fandarana izao. Tsy kely tsekory ny fikelezantsika hainao amin'ny tompo ka dia raiso mandrakariva ny voninahitra avy amin'ny Kristy. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny lesona ny dia hivavaksika. Dia Tompoandriamanitra mbola misaotra anao indray izahay fa nomenao an'izao fotoana izao ahafahana mandika ny teninao. Ka dia mamelany elokay mamonjafo aminay tompo ny amin'ny tsy fahamendrenay. Raha ny aminay manokana dia tsy hatakatra ny teninao izahay satria tsy avy amin'ny fahaizanay izany. Kanefa mangataka n'indra fonao mba hanazava izany araka ny sitraponao ary koa handesy lahatra ny fonay. Anaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao ny fiangonana voalohany sy ny fahazarany. Ny fiangonana voalohany sy ny fahazarany. Maka isika ny Asina Apôstôly toko 9 dia ny voalohany ka hatramin'ny 14 manao hoe: ary Saoly mba nankasitraka ny namonoana azy koa, ary tamin'izany andro izany dia nisy fanenjehana mafy tamin'ny fiangonana tany Jerosalema ka dia niely teny amin'ny tany Jodia sy Samaria izy rehetra afa-tsy ny apôstôly ihany. Ary mpivavaka tsara no nandevina ny Stefana sady nisaona azy fantatra fa Saoly nampahory mafy ny fiangonana ka nidira nisa trano sady nisarahany na ny lehilahy izany na ny vehivavy ka nataony tao an-tranomaizina. Ary izay niely dia nandeha nitory teny tontolo eny. Amen. Fanontaniana avy hatrany nipetraka manao hoe tao amin'ny fiangonana voalohany dia inona izany nahatonga an'ilay fielezan'ireo mpino ka nialany tamin'ny toerana izay nahazatra sy nampiady anazy. Tamin'ny fotoana io manko dia mbola tao Jerosalema no nisy ny fiangonana voalohany amin'ny ankapobeny. Rehefa tonga ny fanenjehana niaraka tamin'ny fandraisan'ny Paoly anjara mavitrika tao anatin'izany dia nielatra ny Jodia Samaria ny fiangonana rehetra tao Jerosalema. Voalazan'i Jesosy mialoha hoe ianareo ozy izy ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodia sy Samaria. Dia tena tanteraka io fanambarana io ary hita ao amin'ny Asina Apôstôly toko 14:15. Na dia efa nanomboka niely iveran'ny Jerosalema aza ny fiangonana dia tany amin'ireo faritra nisy jiosy tany na tany amin'ireo tanàna hafa nifanakaiky tamin'ny vahoaka jiosy no nitoreny ny filazantsara. Afaka vakianao ny Asina Apôstôly 1:12 milaza an'izay. Niely hatrany Foinika ozy any Libanona zany sy Kiprosy ny fiangonana kanefa hateo dia tsy mbola nitory niafatra tamin'olo-kafa ankoatran'ny jiosy zany izy ireo. Tsy nihevitra ny jentilisa ho tonga eo amin'ny tompo ny mpianatry Jesosy sy ny fiangonana voalohany fa ny jiosy ihany nieritreretin'izy ireo. Mbola tery tokoa ny fisainan'izy ireo tamin'izany momba ny hiraka izay natao tanterahan'ny fiangonana. Petera izay mpianatry Jesosy isan'ny mpitarika ny fiangonana voalohany moa dia tsy narisika hitondra niafatra ny filazantsara mihitsy ho an'ny jentilisa. Na dia efa nanomboka an'izany azy i Paoly apôstôlon'i Jesosy izay voafora izany hoe ny jiosy no nahafantarana an'i Petera ary Paoly kosa ilay lazaina hoe apôstôlon'ny jentilisa. Tsy naneriny ho hita niaraka tamin'ny jentilisa akory aza i Petera tany am-boalohany. Kanefa nesorin'Andriamanitra teo amin'izay nahazatra azy sy nampiadana ny sainy izy dia novainy ny fony, nomeny fomba fijery vaovao.
nanomboka nianatra ny tena votoatin'ny iraka ny filazantsary sy ny tanjon'ny nahafatesan'i Jesosy ho an'izao tontolo izao. Izany lesona zany raha fitinina zany dia hitantsika tokoa fa nanana fomba fijerindreo apôstôly tany amin'ny fiangonana voalohany, voafetra ny eritseriny, kanefa rehefa teo ny fanahy mason'Andriamanitra dia nanazava tokoa ny zavatra rehetra tokony andehanana sy ny olona tokony hotoriana, ary koa manazava ny tanjony nahafatesan'i Jesosy ho an'izao tontolo izao. Ohatran'izany ihany koa tsika ankehitriny dia mangataka amin'ny fanahy masina hatrany mba hanazava ny fisainantsika mba hanakaiky ny fahamasinan'Andriamanitra hatrany. Amen. Iranay masina tsara indrindra, mbola misaotra anao ny amin'izany lesona menao anay an'io izany, dia mangataka aminao izahay mba hanana fotony ary fanetrehetena lalina mba hatakaranay ihany koa ny tianao ambara aminay mandrakariva. Ampianaro izahay mba tsy hanao ny tenanay ho mahay, fa ho feno fampianarana avy aminao tokoa, ka handray lesona ny amin'ny fomba fiainana mendrika ny fanarahana anao, ka ho hita taratra fa mpianatra ao tokoa izahay. Anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.